Ary iresaka trophée maherintsika amin'ity hariva ity dia anisan'ny mahazo izany trophée mera zany Andriamatoa Dolisy Randriamaroaja izay mpanazatra ny ekipa-pirenena malagasy satria dia ireo vokatra telo azon'ny Madagasikara teo amin'ny junior lehilahy, teo amin'ny senior vehivavy ary teo amin'ny senior lehilahy tompontakan'ny Afrika sy tamin'ireo tompontakany tany dia izy avokoa no mitondra ny ekipa-pirenena malagasy misy ary niresadresaka ny fanaovana tamin'ity androany ity. Somary fitifitinina kely any angamba zany eo amin'ny zava-bita zany no teneniko zany hoe mbola tany amin'ny 10 taona koa dia efa lalao baolina zany dia rehefa nandeha tena dia nahazo tompon-daka amin'ny Madagasikara dia nanao championnat du monde ako dia nanao championnat d'Afrique dia tamin'ny nahazo champion d'Afrique zany dia vice champion du monde dia rehefa taty arina moa nisy an'le taty Madagasikara iny zany ny fanaovana ny championnat du monde dia natson'ny présidentin'ny fédération hoe hanao coach dia teo moa ny traikefananako koa zany dia manaiky anao an'le raha ohatra ka hoe jerena ny jery-totika ny zavatra vita ny lalana ny diavinao zay tompon-daka eran-tany tsika teo amin'ny squad senior lehilahy, tompon-daka eran-tany teo amin'ny squad junior lehilahy, teo ihany koa tompon-dakan'ny Afrika ho an'ny senior lehilahy indray fa tamin'ity taona ity ary vice champion du monde tamin'ny escadre vehivavy. Misy asa tananao ve tamin'ireo rehetra ireo inona ny anjara ndraiky trao? Za moa zany coach tany Tunisie tamin'ny fidinan'ny tompon-dakan'ny Afrika dia tsika nahazo azy iny tamin'ny volana oktobra dia ny volana novambra koa zany ny junior tany Chine dia za ihany koa no coach tany dia rehefa tany moa zany dia niangavy andray ny président fédération aloha mba ho hita lahy ihany ny vehivavy dia ireny tonga finaliste reny moa zany tsika dia zay zava-bita tao anatin'ny 12 volana. Inona ny atao hoe tsy ambaratelo zany maso mipetraka eo amin'ny tendron'ny Afrika tsika nalarana faharoa eo amin'ny tendro zao tontolo zao ihany koa inona ny tsy ambaratelo ho an'ny Dolisy Randriamaroaja? Ho anahy manokana aloha zany mila zay hoe tsy ambaratelo zay dia za ihany angamba mamantatra an'izay sy ny fotoana hoe ahafahako mampiditra n'le mpilalao hoe hatraiza izy no ampidirina dia eto izy no tokony manao dia zao ny zava-bitany zany hoe sady mahay an'le taranja ianao zany dia mahay koa ny mpilalao dia ampianao izy amin'ny arakevitra dia fahafantarana hoe inona zava-bita amin'ny mpilalao zany tena ahafahana manome hevitra azy. Inona ny tena mba hoe fihetsika zany Dolisy Randriamaroaja zany ao anatina ady sarotra ao anatina lalao anankiray ngeza be? Raha ohatra hoe tamin'ny betsaka zany ny eo satria ny joueur rehefa tena mafy ny dia tsisy zava-fatana intsony fa dia miandry tenenina fotsiny izy hoe inona ny atao dia ianao zany sady manaraka tsara n'le lalao no mahafantatra hoe zao indray ary ny atao zao zavatra tokony hitranga. Tolorana ny trophée mahery 24 ianao zany hoe fanindroany ianao zao nandropaka an'izay trophée atolotry ny vondrona ma-TV zay manahoana ny fahitanao azy sy ny fihetsem-ponao anatin'izay hoe misy fahitalavitra mireconnaître ny zavatra vitanareo? Tsara aloha hoe misy mahafantatra ny zava-vita fa tokony hoe mamantatra koa ny mpitondra fanjakana sy ny filohan'ny fédération hoe hatraiza ny tokony mba ahafahana manampy ny mpilalao satria izany tompon-daka eran-tany zany tsy hoe moramora ny mahakasy dia nefa ny aty amintsika zany ohatrany somary maivamaivana kely ihany ny lanjany dia ohatrany nareo ma-TV reo no mahatsapa hoe tokony hanolotra n'izay dia mba tokony ianarany mpitondra sy ny fédération sy ny fanjakana koa moa zany hatraiza mba tokony hijerevana ny mpilalao mba ahafahana manatsara ny vokatra. Amin'ny mampanazatra anao zay ny akabeazan'ny mpanazatra maneran-tany na eo amin'ny taranja inona na eo amin'ny taranja inona matetika rehefa hoe mahazo an'izay tompon-daka eran-tany zay dia mitsahatra eo izy ho an'ny Dolisy Randriamaroaja raha mbola ilain'ny fédération na venao mbola hitondra ekipa sa hoe efa tratranao ny tanjona na teo amin'ny lehilahy na teo amin'ny vehivavy dia hijanona amin'izay venao sa mbola mieritreritra hoe anao foana?
le izy aloha zany fanatanjahantena tiako zay miteneniko hoe mbola 10 taona dia manomboka lalao fa ny za ndray zany tsy eo olona fidina no petrahako amin'le coach fa tendren'ny fédération dia miakina amin'ny mpitondro ao ihany zany mbola ilaina dia manao izy soloina kely ndray la fa misy dinidinika momba an'izay ihany moa midralagna efa mba tokony soloina indray aloha dia io miakina amin'ny zareo ihany fa za koa tsy maniry hoe tsy maintsy hoe zany hoe ahoana aloha fa izy mahafantatra ny zava-pila dia izy ihany koa mahafantatra hoe atraizany pirenena izay ihany koa no ametrahako ny veloma ho mandra-piona ho amin'ny heriny nitozao indray veloma tompoko